mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifaliana avy no iarabarantsika amin'izao alatsinainy ny fahadimy amby roapolo ny volana martsa sahady zao zay irariana ny fiten'Andriamanitra antsika mamakivaky ity herinandro vaovao ity. Ny mofanaina voalahatra ao antsika dia ny boky Malaky mpaminany, Malaky toko faharoa andiny fahadimy sy ny fahaenina ihany. Malaky toko faharoa andiny fahadimy sy ny fahaenina ihany, vakina amin'ny anaran'i Jesoa. Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana, ary nomeko azy ho fahatahorana izany ka dia natahotra sy nangovotra teo anatrihan'ny anarako izy. Ny lalan'ny fahamarinana no teo ambavany, ary tsy mba nisy tsy fahamarinana teo amin'ny olona. Tamin'ny fiadanana sy ny fahitsiana no niarahana andeha tamiko, ary maro no nampialany tamin'ny eloka. Ray maso aloha, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Mitodika manokana tamin'ny taranaka Levy na ny Levita ity faminaniana ity, izay ny Levita moa fantatsika fa ireo zay taranaka Arona nofidian'Andriamanitra manokana mba natsoina sy nofidiana manokana mba hikarakara ny tempoly sy ny momba ny sorona ny fitaovam-pivavahana. Misy ny taranaka Levy mosokajy telo ny Levita, misy ny mpisorona be izay ao anatin'ny taranaka Levy no akanazy, dia misy ny mpisorona tsotra fotsiny zao, ary misy kosa ireo mpikarakara ny Levita, ireo mpikarakara ny momba ny tempoly, ny fanadiovana ny fanaka, ny fikarakarana fitehirizana ny fanaka, fitehirizana reo zay ny fitaovana ampiasaina anatin' sy ny fanadiovana ny momba ny sorona sy ny fanaky ny fiangonana ny tempoly. Arak'izany dia antso manokana ny ositra manokana ny mena ny taranaky ny Levy na ny Levita ny ity fikarakarana ny fisoronana sy ny fanapoam-pivavahana ao anatin'ny tempoly ity. Dia mitodika amin'izany foko na izany firenena Levita izany Malaky mpaminany eto araky ny afatr'Andriamanitra ny hoe ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Inona no hevitra zany ravako malala? Voalohany dia zao, ny fanomponan'Andriamanitra, ny zara fanomponan'Andriamanitra amaha Levita io zany. Ny fanomponan'Andriamanitra dia fanompona mitondra fiainana sy fiadanana. Ny maha Levita eto zany dia fiainana sy fiadanana. Raha tsolona dia Levita tsy mba nanana lova tahaka ny hoe tahaka ny fokon'ny Joda na ny fokon'ny Efraima na tahaka izany, fa ny Levita dia ny fiainany sy ny fivelomany dia tao anatin'ny tempoly, ny sorona omen'ny olona, ny fanatitra tolotry ny olona, izay afoin'ny olona no velomana sy ny ainan'ny Levita. Arak'izany dia ny fahatserovany tenany ny vahoaka ny zanak'Israely no mampilamina ny fiainan'ny Levita. Ny Levita zany dia nataon'Andriamanitra iankina amin'Andriamanitra, fa nataon'Andriamanitra koa iankina amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny olona, iankina amin'izay afoin'ny olona ho sorona ny Andriamanitra dia nienjana mihitsy tamin'ny zanak'Israely manao hoe mila manao sorona ianao, mila ataonao ny fanatitra ao, mila ataonao ny fahafolon-karena, satria mbola testamenta taloha dia mbola mazava tsara mihitsy zay. Mila ataonao zany mba ho an'Andriamanitra, ary zany iveloman'ny Levita sy ny mpisorona sy ny mpisorona be. No zany dia asehon'ny tompo amin'ny Levita ny hoe ny fanomponan'Andriamanitra nge tsy etamavesatra. Ny fanomponan'Andriamanitra nge dia fiainana sy fiadanana. Fiainana sy fiadanana. Zany hoe mitondra aina lay matoa-teny hoe, lay teny eto manao hoe ny fanekeko aminy dia fiainana, amin'ny teny Hebreo tray, zany hoe milaza hay na tray dia milaza hoe velona le aina zay, le aina mampihetsika iny zany, le aina mampihetsika iny ny ataony hoe fiainana eto, zany hoe
ny fanompoan'andriamanitra tsy mandrerakaina. Ny fanompoan'andriamanitra de mampisy aina, mampisy hery ety miasa, mampisy tsy hoe mahakely aina ny fanompoan'andriamanitra hoe mampiena hery fanompoan'andriamanitra de mitondra aina zany hoe fahatanjahana, ara-batana mitondra fahatanjahana ama olona mihitsy any zany. Lay nofo zany a, lay vatana de manjary salama, manjary mavitrika, zay no azo lazaina ny teny hoe tray. Zany hoe ny zavatra mitranga dia mifanohitra mety ho fijeritsika manao hoe reraka be manompo an'andriamanitra, reraka mivezivezy atseroa, mavezatra, mamangy, tsy fantatro raha ohatra ka diakona le olona, mamangy raha ohatra ka mpiandry le olona, mizakazaka atsiaroa mitantarakitra raha lo olona na diakona, mivory ery, raha kristianina tsotra de vizaka mandeha miangona, mandrerakainy am'izay no eritreretantsika ny hoe fanompoan'andriamanitra. Fa ho an'ny olona zay mahatsiaro hoe antso ny fanompoan'andriamanitra, zay mino fa antso ny fanompoan'andriamanitra, de zao tsy mandreraka mihitsy ny fanompoana, mitondra aina azy, mitondra hery azy. Isaia mpamilany efa nytenany io manao hoe elatra ingeny ekarany, ezakazaka izy fa tsy reraka, andeha izy nefa tsy ho sasatra, satria ao amin'andriamanitra no anovozany hery, tanjaka, fahasalamana. Ary ny faharoa zay asehony hoe io koa nge mitondra fiadanany, mitondra fiadanana nge le antso lay fanompoan'andriamanitra. Zay tiany tompo takatry ny levita manao hoe miadana nge zany fiainana miaraka amin'andriamanitra zany, fiadanana. Raha miteny izy manao hoe fiadanana, shalom no ampiasainy malakeo, dia milaza hoe ilay bien-être amin'ny teny frantsay, zany hoe le fiainana milamina. Tamin'ny antotanisa avoaka farany navoakan'ny mpandinika farany teo de any amin'ny 720 amin'ny firenena fa 450 ngamba nisy raha tsy diso any am'le antsona hoe indice du bonheur nisy ary Madagasikara, zany hoe any amin'ny 720 zany firenena sambatra Madagasikara. Voalohany a de any amin'ny 720 zany a ny Madagasikara amin'ny tany sambatra. Raha tsorona zany dia be de be ny firenena sambatra eo aloha Madagasikara. 720 zany lohantsika ny firenena sambatra isaka. Be de be reo firenena sambatra izay any lohantsika sambatra noho itsika zany. Io ataontsika hoe fanadihadiana momba ny fahasambarana io moa de tamin'ny 20 martsa teo no nivoaka. Araky volantsika teo de fa 320 tsika mahagaga de zao na ny mampiritreritra no mamarina kokoa de saika tany protestanta mazava ho azy tany kristianina ireo folo voalohany, saika tany kristianina na tany protestanta ireo folo voalohany. Ary any amin'ny farany lavitra na de tany misy tany silamo manan-karena be fa mbola any rindrina any amin'ny fa-10 na fa-10 eto ambonin'ny tany. Marina fa hoe zavatra ataontsika hoe mety miova ihany le fomba fisakatsiana azy satria zavatra indice du bonheur tsotra, saingy mamperitreritra. Ohatra hoe isan'ny voalohandohany am'ireny de tany any Finlande, Danemark, Islande, Suède, izay any amin'ny tany avaratra ao anatin'izany Norvège raha mbola aty amin'ny fahavalo sa fahasivy. Israel ary de any amin'ny tany tsy diso hoe fahenina fahafito Israel, izay isan'ny tany sambatra Israel, tsy arak'izay mety ho vaovao rentsika hoe tsisy fandriampahalemana fa isan'ny manana indice du bonheur na ataontsika hoe tany fahasambarana ambony be Israel, Norvège ao anatiny, Suisse, Australie, Pays-Bas, zany firenena rehetra tany protestanta. Tany protestanta Norvège, Pays-Bas, Suède, Danemark, Finlande moa eny. Zany rehetra de tany protestanta avokoa ary tany kristianina. Itsika malagasy moa zany somary mbola lavitra be aty amin'ny 720. Zao nefa afaka malala ny tenin'Andriamanitra eto. Mahasambatra. Mety ho tsy fahasambarana ara-materialy na fahasambarana mety ho tahaky ny fahasambarana hitan'ny hafa ngamba, mety ho fahasambarana hitantsika pino, fa izao marina ny tenin'Andriamanitra.
mahasambatra ny fanomporan'Andriamanitra, mampiada-po ny fanomporan'Andriamanitra. Io antso zay nitsoin'Andriamanitra anao io antso zay men'Andriamanitra anao io fanompono de sady tsy nataon'Andriamanitra andrerakainanao zany io, fa nataon'Andriamanitra ampatanjaka ary ampisy fedanana. De araroty rehavako malala lay hoe fahafahana manompo, fahafahana manatanteraka lay asa fanompona, lay mahalevita atsika satria ny kristiana de tsorona fa ny kristianina rehetra de tokony ho levita, zany hoe natsoin'Andriamanitra hanatanteraka ny fanompona azy. Fa ny faharoa zay asio entendiny tiny hoe levita dia faly am'lay fanompona, manana anjara fanompona, fa izao koa ny faneken'ny levita tsy hoe fanompona ihany, fa ny faneken'ny levita de zao faneken'ny fahatsoram-piainana azy. Ny olona am'izao tontolo zao de fatatsika fa ny toetsain'ny olona am'izao andro eratsika zao de ny hoe manangona. Fa ny levita de nitezain'Andriamanitra tsy hanao zava-dehibe ny fanangonana, satria ny azy raha mbola eo mandrakariva Andriamanitra, ary ny eo mandrakariva nefa Andriamanitra, dia Andriamanitra miantoka sy mikarakara ny fiainany. Noho zany dia tsy averan'Andriamanitra honona na hitsiritrany ny hafa na tahak'izany le vita, fa nataon'Andriamanitra hoe velona sy sambatra amin'ny toerana misy azy izy. Mifanohitra amin'ny toe-tsain'ny olon-tsotra hoe manangona be, manao zay afenoina be dehibe, fa ny levita de nytao amin'ny tompo atsiary hoe Andriamanitra nge miantoka anao, manome anao zay sahazy, manome anao zay tokony ho anjara ho anao. Marina fa ny olona no manome ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny levita. Andriamanitra zany tsy ny olona ny avy hatrany de manome an'ny levita, fa omen'ny olona an'Andriamanitra, dia iny anjaran'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso iny no makany amin'ny no iveloman'ny levita. No zany tsy hoe miankina amin'ny olona akory ny levita, fa miankina amin'Andriamanitra, na de atao aza hoe fantatry ny olona fa natao ho an'ny levita io. No zany dia eto dia Andriamanitra manome toky atsika pino tahaka ny anomezany tokony levita, manao hoe tsy hoe mahasambatra na mampiadana na ny any ny asan'Andriamanitra, fa izao koa Andriamanitra miantoka ka manome ny sahaza, ka manome anao zay ilainao. Izay le hoe faneken'ny fiadanana, faneken'ny fifaliana, faneken'ny ny fiainana, zany hoe Andriamanitra no mamelona sy mikarakara anao, miantoka ny mahasambatra anao. Zany de ny antso maha-kristiana rehavako malala de antson'ny famelomana sy ny fikarakaran'Andriamanitra. Davida natsiarana manokana amin'ny Salama 7:20 manao hoe Jehovah ny mpiandry aho, tsy mba mananjava mahaory aho. Ary zany ndre afaka ny mpanompon'Andriamanitra. Davida de resy lahatra fa ny zavatra rehetra zay eo aminy de nomen'Andriamanitra azy, ary tsy mba nomen'Andriamanitra, tsy mba nanana zava mahaory, fa nomen'Andriamanitra azy zay rehetra nylainy. Hoy izy manao hoe napandry tamin'ny ay maitso ianao. No zany dia zava-dehibe ny fahatsiarovanao kristianina am'izao herinandro vao manomboka zao, fa io Andriamanitra io de Andriamanitra azonao iankinana. Tsaroantsika tsara, nameloman'Andriamanitra ny Jaona mpanao batisa, nameloman'Andriamanitra Lely, nameloman'Andriamanitra ny Elisa, nameloman'Andriamanitra zanak'Israely 7 taonany tany an'efitra, nikarakarahan'Andriamanitra zanak'Israely tany amin'ny fahapapo. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianatra manao hoe fony niaraka tamiko ianareo, mofo 5 vetsy nahavoky olona 5,000, ary ny mofo 7 vetsy nahavoky olona 5, ka inona mbola mampanahy anareo kely finoana. Rehavako malala, matetika ny olona mitebiteby amin'ity fiainana ity de zao ny olona manangona anatera ty azo ny fakapanahy amin'ny fanangonana amin'ny zavatra tsy mendrika sy tsy marina. Fa rehefa manana toe-po faly amin'Andriamanitra ianao de omen'Andriamanitra anao fotsiny. Satria ianao tsy mangataka akory de omen'Andriamanitra eny. Satria ianao tsy mieritreritra n'lay zavatra akory de omen'Andriamanitra eny am-pandehanana eny. Misy zavatra tsy ampoizinao be de be, omen'Andriamanitra anao. Rehefa tsy topoinao io volo io, rehefa tsy topoinao io volo io de zao omen'Andriamanitra anao io. Tsy araky ny eritreretanao akory zany. Fa rehefa topoina io fa tsy atao fitaovana de manjary mandositra.
fa rehefa topoinao rehefa ohatra ka topoinao de io ndray ny lasa mampanompo anao de atotototy ny atsiaroa fa rehefa manompo an'andriamanitra sy misaotra an'andriamanitra ary matoky an'andriamanitra ianao izao manjary mpanomponao de tonga ho azy manatona anao io mety sarotra miaino an'izany ho an'olona tsy kristiany aza am've de tompona aia koa misy vola tonga ho azy eo eny angamy moa le vola tonga ho azy fa ateraky ny asa ateraky ny fanomezam-pahasoavana fa tsapanao homen'andriamanitra anao le izy no zany de zao ataovy ny fanompona an'andriamanitra de miankina amin'andriamanitra de mahatoki an'andriamanitra ataovy zay fanompona sain'andriamanitra atao aza ifanjanana ny asa fanompona aza ilaozana ny asa fanompona fotoam-pifidianana moa zao le fitsekema ny akamaroany le fitsekema teo anatin'ny fotoam-pifidianana avokoa misy efa navitany misy mbola miandry misy mbola mikenikena fa ity taony ity de zay ny fitsekema rehetra de zao ataovy ny fanompona aza ifanjanana aza ilaozana aza arina ny fanompona aza kivy amin'ny asa fanompona za oka zay fa nahavita be fa nga ianao mamantana no afaka miteny hoe nahavita be na nahavita kely ny tompo ihany ny mandanja hoe nahavita be na nahavita kely ary tsy mbola fotoana fandanjanany hoe besa kely koa nataonao zao rehefa tonga any amin'ny fiaina mandrakizay ny tompo fa mandanja hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky nahavita be midirina ny fifalian'ny tomponao noho izany de zao zay rehetra vitanao na be amin'ny feritretanao aza de atao foana hoe kely Jesosy no teny azany mitenena foana izy manao hoe mpanompo tsy mahasoa zahay zay efa nataonay no tokony nataonay ihany nataonay efa mba nanao zay mety ho vita de ataovy amin'ny fanetretena ataovy amin'ny fifaliana ataovy hoe kely foana zay vita zany mpanompo tsy mendrika sitrak'izay re afaka malala faneken'andriamanitra ho anao amin'io asa fanompona nataonao ile zao faneken'ny fiainana fanekena mampisy aim-baovao faneken'ny fiadanana de tanterao arany fanomponao mamakivaky terinandro vaovao ty tanterao ny fanomponao matoki an' Jesosy zay efa nanome toko hoe aza manamy hitsy ianao ny am'izay hoaninao ny am'izay hosotronao am'ty herinandro ty amin'ny fiainanao manontolo fa tanterao ny fanomponao ka tsao ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana de anampy anao izany rehetra zany satria ny andriamanitra ao am' Jesosy de efa nanaika nome anao fiainana sy fiadanana mavakisika tombo am'zoranao zay rony amin'ny teny mampahery raha inovakinay fa andriamanitra famindram-po ianao andriamanitra fitiavana ka mamelona sy mikarakaranay isan'andro manome toky anay ianao ankehitriny fa ianao andriamanitra de efa nanao fanekena taminay de faneken'ny fiadanana faneken'ny fifaliana faneken'ny fiainana zay afahanay miazona ny fanompona zay menao anay tompo aza velanao be fanahiny zay aza velanao ifanjana amin'ny asa fanompona fa ataovy tsapanay fa fiainana fa asalamana hery sy tanjaka no ateraky ny fanomponanao indrindrindrindra fedanam-po no entin'ny fanomponanao ho aiza moa zay tompo am'ty tany fandalovany ty ao aminao ihany misy ny teny fiainana mandrakizay koa meteza tompo hitahiry anay amin'ny asa fanompona de jereo ary ty herinandro vaovao menao anay ty Jesosy ataovy mpandresy zay ataovy faly zay ao anatin'izao fotoana ny herinandro masinay zao de vangio ny fonay ary mifahazafanjaina sy fifaliany zay am'izao herinandro masinay zao ataovy mitodika aminao Andriamanitra fa Andriamanitry ny fanekeny anao nanaiky anomehana fiainana sy fiadanana de metranoa tomponay amin'ny tokantraminay miantranoa amin'ny firenenay ary mitoeranay Jesosy. Amen.